avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Fianambidy telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fansery manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Mety amina manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Prime vous présente ny vaovao. Vola manodidina ny 100 miliara ariary no natokany fanjakana matsina ny fandarana asa nasionaly fandroso amin'izao fanombohana izao ho ny filohan'ny fanavaozana nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa. Atsangana ny task force iadina amin'ireo fakanankerin'ny fisolokiana amin'ny tambazotra araka ny tapaka nandritra ny filakevitry minisitra Omaly ny rehetra izay mitaky vokatra sazy ho an'ireo tompon'antoka. Nanjakan'ny fanelezana vaovao diso mifandraika amin'ny raharaha politika sy ny tsy fandriam-pahalemana ny anao manjeritserasera voalohatra amin'ny 10 Jolay raha nivokatra ny fanaraha-maso nataony ONG SID. Mbola ambany ny anjara toerana indostria amin'ny fampandrosoana ny ara-toekarena. Maro ny olana ary loha laharana ao anatin'izay ny tontolo ny fandraharana izay tsy mahasarika ny mpampiasa vola. Anovelany nanolo-kevitra ny amin'ny tokony isamborana amin'ny praiminisitra israeliana izay efa misy didy fampisamborana navoaka ny CPI ny ben'ny tanàna New York. Manana ny fahefana amin'izany ny gouvernemanta amerikana hoy izy raha manatrika ny fivoriam-be ny firenena mikambana ny volana septambra ny praiminisitra israeliana ny Nancy Priando. Fotoana ny fampalalam-ba vaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba to amin'ny klasy tongovavy manasa anao vetrany anaraka ny Nancy Priando zay hoentsika manokatra ny fiarahana nanokana vola mandidina ny 100 miliara ariary ho famatsiana ny fandaran'asa nasionaly fandroso amin'izao fanombohana izao ny fitondram-panjakana araka nambaran'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa tamin'ity androan'ity. Tanora no hery ny fanavaozana ny firenena ka andraikitry ny fitondram-panjakana ny miasa sy manohana azy ireo. Ndao rahantsika ny Nancy Priando zay. Isan'ny sakanatreany ireo tanora manana tetikasa mpandraharaha orinasa madinika sy salanitsalany ny tsy fahazoana famatsim-bola noho ny tsy fananana antoka ny tsy fahafeno ny fepetra findramam-bola ny tany izanam-bola ambony sy ny sisa. Maro amin'izy ireo nefa no manana tetikasa afaka mampandroso ny toe-karena anatiny sy mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena entina amana izany indrindra ny fandaharana asa nasionaly fandroso natao hanomezana fanohanana ara-bola sy tantsorika ho an'ireo tanora manana vinavina tetikasa sy ireo mpandraharaha malagasy. Andraikitry ny fanjakana ny manokatra varavarana ho an'ireo tanora izay arena sy hery ny fanarenana ny firenena ankehitriny ho ny filohan'ny fanavaozana. Hanokatra pejy vaovao eo amin'ny tantaran'ny fampandrosoana any Madagasikara isika ka isan'ny tanjona ao anatin'izany ny ametrahana ny olom-pirenena indrindra ny tanora ho ivo ny fampandrosoana. Fantatsika fa isan'ny taona dia tanora maro no miditra eo amin'ny tsena ny asa nefa tsy ampy ny asa vaovao afaka mandray anareo rehetra. Tsy maintsy mamorona mpandraharaha isika amoron'asa izany no antony nananganantsika ny fandroso. Ny fahombiazan'ny fandroso dia ho refesitsika amin'isan'ny orinasa vaovao tafajoro ny asa vaovao voaforona ny tanora tafita ary ny fianakaviana ny ova fiainana ry banky ry sehatra tsy miakina ary ny mpianary mombonantoka misokatra amin'ny fiaraha-miasa ny fandroso. Misy sokajy miisa roa ny fandaharana asa fandroso ka hatramin'ny 80 tapitrisa ariary ny famatsim-bola ho an'ireo tetikasa matotra sy mahafeno fepetra toa nahazo ny tanora mamorona asa sy mampiroborobo ny fandraharana. Ny tolo-bola voalohany ao amin'ny fandroso dia antsoina hoe tsiry.
tsiry dia natao ho an'ireo tanora vao manomboka ireo vao hiditra amin'ny tontolo mifandrarana ny sehatra rehetra mamorona rena sy asa dia raisina avokoa ny tsiry dia afaka mamatsy tetikasa hatramin'ny 80 tapitrisa ariary arakaraka ny fahamatorany tetikasa sy ny fanombanana ataon'ny komity ho an'ireo efa saina nomboka ny diany amin'ny fandrarana kosa dia misy ny atao hoe tafita ampitombo ny famikaharana sy ny fampiasam-boly ary anamafy ny fifaninanana eo amin'ny samy orinasa izao dingana izao raha ny fanazavana trany tsy hijanona amin'ny famatsiam-bola fa miaraka amin'ny fanohanana sy ny fanaramaso takinan-kilany ny fangararana sy ny fahitsiana amin'ny sivana atao amin'ireo tetikasa isitrika izay famatsiam-bola avy amin'ny fandarana asa fandroso tsy sy ny kantrano an-trano sy faniliana ny samy tanora ho ny toromarika napetraka ny filoha ny fanavozany izay ny fandarana asa fandroso hitantsika ny fandrosony izay fanoraisana nandritra ny filakevitra minisitra omaly ny didim-panjakana hananganana tasika forsa hiadina amin'ireo fakana-ankeriny sy ny fisolokiana amin'ny tambazotra tserasera ankoatr'izay averina hiasa sy andraikitra ireo kamera efa misy ireo mbola apetraka manerana ny tanàna ny OTME na ny office de transmission militaire de l'État amin'izao fotoana izao tsy fotoana hitanisana ny fiarovana intsony zao fa fotoana tokony hanavozana anaovana tatitra mazava sy ny sazy ampiarina amin'ireo tomponantoka amin'ity raharaha fahaverezan'ity ho ankilany ny tanora mpitolona manoloan'izay dorantsika ny antsipria nateo aza ny fananganana ny centre opérationnel anti-enlèvement sy ny filazany fitondram-panjakana fa hamafisina ny fepetritra fiarovana sy ny fisorohana ny tranga tsy fandriam-pahalemana sy ny ady amin'ny alatr'olona tsikaritra ho mbola mitohy hatrany ny fahaverezan'olona tatoato na ny filoha na ny premier ministre na ireo ministra izay misahana ny fiarovana sy ny filaminana samy efa nilaza fa tsy andeferana ireo mpandray anjara na ankolaka na mivantana amin'ity raharaha ity ankoatr'izay isan'ny fepetra noraisina ihany koa ny famerenana ny OTME na ny office de transmission militaire de l'État hiasa sy hiandraikitra ireo caméra efa misy sy ireo mbola hapetraka iraky ny tanàna eo ihany koa ny fananganana ny task force hiadina amin'ireo fakana ankerina sy ny fisolokiana antambajoritra antserasera raha nitapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly androany nanamafy ny teo anivon'ny fitondrana fa fanakorontana izao zava-misy izao ary efa nahetsika avokoa ny hery sy ny rantsamangaka rehetra hiara-iasa hamongorana izany raha ny anivon'ny rantsamangaka amin'ny ministera ny atany sy ny fitonjara-pahefana fotsiny zao dia efa nomena toromarika zany ireo lehiben'ny distrika rehetrarehetra ireo solon-tenam-panjakana manerana ny nosy miaraka amin'ireo ben'ny tanàna miaraka amin'ireo lehiben'ny fokontany mba anetsika indray mandeha ny andromasom-pokon'olona mba anara-maso zany ny fiarahamonina eny zany amin'izay zavatra rehetrarehetra mampiaka ampitany vaovao rehetrarehetra mba hahafahana ireo mpitanjony filaminana zany mihetsika malaky mba nenjika ary misambotra n'izay mety hoe tomponantoka an'ireny asa mety hoe fanakorontanana ary mitondra andraraha eny anivon'ny fitsarana tsy izany intsony no andrasana amin'ny fitondrana ankehitriny fa ny fanaovana tatitra mazava momba ny fanadahadiana efa natao ny fanomezana ny tare marika marina ary ny famaliana ny fanontaniana hoe iza ny tena ho ambadika ary hatao inona izy ireo ny zavatra angatahana dia mba isian'ny fangararana trany engane mba tsy hijanona fotsiny rehefa reny fanadihadiana reny sy reny makasika an'ireny olona efa tratra reny dia mba alefa foana ny vaovao marina vaovao marim-potitra makasika ny fanadihadiana izay efa natao mba isian'le fifampitokisana raha sanatria manko mitohy foana ny hoe mandeha ny fanadihadiana dia tsisy toy anoatran'le efa sasatsasany efa tratra teo reny mbola tsy nahenona vaovao hatramin'izao dia manomboka manana fanahina ny vahoaka hoe saode ary dia le fitondrana ihany ny ao ambadika ny ato ankila nefany miteny hoe ny fitondrana teo aloha ny ao ambadika dia tsy fantatra tsy olona izy hoe iza ny tena ao ambadika le izy raha ireny fisehoana sy filazana fa hoe handray andraikitra ireny dia tokony efa misy vaovao na kely azo ampahafantarina ny malagasy mba isian'ny fitoniana sy ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena saingy hatreto dia tsy mbola misy ary mijanona ho nofinofo ny malagasy sy ny mpanara-baovao izany antody tam-baovao ofisialy mirakitra ny taremarika sy ny sazy nampiarina tamin'ireo tomponantoka izany nampimenomenina sy nanaratsy endrika tamin'ny fitondrana teo aloha izany tsy fanomezana vaovao marina sy ofisialy ataony tompona ndraiky mpanjakana izany ka tokony handraisana lesona amin'izao fotoana fanavaozana izao hoy ny faneo-an-kevitry ny tanora mpitolona hatrany hatry amin'ny androany miandry ny vahoaka malagasy ary tsy mbola fantatra hoe mandra-pahoviana
ao anatin'ity raharaha fakanakeriny sy famonoan'olona eto amin'ny fireneny ity voasambotra ilay teratany vahiny voapanga honaniraka ireo nakankeriny sy namono zazavarira tany Toliara volana jona lasa teo tompona orinasa ny lakaka izy ary voalaza fa noho ny finonompoana no antony nanaovan'izany nampidirana ponja vonjomaika eny amin'ny fonja ny tsefa izy onto ny mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo efa voasambotra ihany koa ireo voaroroy tamin'ny fakanakeriny sy ny famonoana zaza nampidirana ponja vonjomaika avokoa izy ireo antota taratasy misafolo no efa voarainy ny fampanoavana Antananarivo momba ireo raharaha ireo andao rahantsika ny fanampanazavana nentina teto anatrehany fampanaovana omaly faraka amby 20 volana Jolay 2024 izany teratany vahiny zany ka nampidirina any amponja eny fonja be any Tsiafa mandra-piandry ny fitoam-pitsarana azy mikasika indray ny raharaha izay fangalarana zaza sy olona izay hita fa tena nirongatra tatoato dia tsara no mampafantatra ny tsiraray fa efa nisy ireo zay voasambotra ary nentina teto anatrehan'ny fampanoavana izay nanao ireny fakana ankeriny zaza ireny ny isa anaky 10 ny antota taratasy izay nentina teto anatrehan'ny fampanoavana Antananarivo nanomboka tamin'ny voalondohan'ny volana Jolay iny no makaty izay rehetra voaroro tao anatin'ireny antota taratasy nady ireny dia nampidirina aponja avoka ny sasany ny lehilahy dia eny Tsiafa ary ny vehivavy kosa dia nampidirina aponja eny Antanimora. Izay zany ny tatitra azomena treto andrasantsika ny toyny ao anatin'izay fa isan'ny vahaolana amin'ny famatsiana solika ny fifampirarahana arabatra amin'ny firenena hafa saingy vahaolana maharitra efa tokony hifantohana dia n'izao ny fitrandrahana ny solika eto an-toerana raha ny fanohi-kevitry ny apahy toe-karena iray tanjona ny ampihenana ny fiankinan-doha amin'ny solika avy any ivelany fa indrindra ny arovana ny firenena amin'ny fiantraikan'ny krizy sy ny ady maneran-tany amin'izao fotoan'izao toy ny fahatapahany famatsiana noho ny fikatona ny Detroit d'Ormuz tsiara soarvelo. Vonina iroso amin'ny fiara-miasa ahafahana miantoka famatsiana solika mivantana sy azo ampiasaina vetrany ho an'i Madagasikara i Oman atraky ny votoatin'ny fiaonany delegasiona avy any an-toerana sy ny filohan'ny fanavozana omaly midiky izany fa miezaka mampivelatra ny fiara-miasa amin'ny firenena maro i Madagasikara iantohana ny famatsiana solika sy hanamafisana ny sehatry ny angovo eto an-toerana nresaka ny fomba hanamafisana ny fiara-miasa stratégique eo amin'ny Madagasikara sy Rosia eo amin'ny sehatry ny angovo sy ny herinaratra ny delegasiona malagasy nandritry ny dian'izy ireo tany Rosia farany teo ankoatra izay navita fifampirarahana tamin'ny Nigeria mikasika ny famatsiana solika ihany koa i Madagasikara ny volana jona lasa teo ka irosona tsy ho ela ny fifanaovatsy ny fifanarahana ofisialy eo amin'ny firenena roa ny tota vahaolana azo hiatrehana ny olana amin'ny famatsiana solika ireo na izany efa tokony mahasoa ny fitondram-panjakana ny vahaolana maharitra sy lafitrezaka ny anankiray ity izay somary mbola mavesabesatra efa mieritreritra sahady ny hiditra amin'ny fitrandrahana ny solika izay misy eto amintsika dia zany zavatra zany nefa tsy vita anatin'ny 10 taona zany misy fazy lavabe zany na ny fazy exploratoire fotsiny ara dia efa raha ny lalàna misy eto amintsika ohatra manodididina ny 10 taona raha tsy diso zay dia efa zao zany dia efa eritreretina satria mba hievitena zany ny mety ho fiverimberenana eo amin'izay problème mikasika amin'ny famatsiana solika eto amintsika izay. Mbola mitoetra ny sakatsakana amin'ireo sambo mandalo eo amin'ny Detroit d'Ormuz amin'izao fotoana noho ny ady misy ao Moyen-Orient aina hiteraka fikorotana ny famatsiana solika maneran-tany zany toy ny fihenan'ny famatsiana ny fiakarany vidiny eo amin'ny tseny iraisam-pirenena ary ny fahasahiranana samihafa ara-toe-karena toetra ra iraisam-pirenena mahatonga antsika ao anaty amehana rangovo amin'izao fotoana izao antony mila hanaovana ovandondrara ny fitrandrana solika eto an-toerana ho hiatrany ny bahay toe-karena.
Fitantanam-bola mpanjakana tsy mpanaramaso sy mpanatsikafina ny fomba fitantanana sy fandaniana ny vola mpanjakana fotsiny. Amin'ny fitsarana momba ny compte fa manana andraikitra ihany koa amin'ny fandiniana amin'ny fandrafetana mialony teti-bola mpanjakana. Ho mpanelanelana ny fahefana mpanao lalàna sy ministera ny fitantanam-bola izay fahefana mpanatanteraka ny nanomezany lalàna. Ity rafi-pitsarana iray ity ny ho pitan-tsoratra ao anatin'izay raha ny fampafantarana nandritra ny famelabelara-kevitra tamin'ny andro faharoa nankalazana ao anatin'ny fankalazana ny 520 taona ny fitsarana tampony amin'izao fotoana izao. Kabain loa. Ao anatin'ny herinandro fankalazana ny 520 taona ny fitsarana tampony, nampafantatra ny fitsarana momba ny kaonty androany nandritra ny famelabelara-kevitra nataon'ireo tompon'andraikitra fa manana didy sy andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny kalitao fitantanam-bola mpanjakana ity rafi-pitsarana iray eo anivon'ny fitsarana tampony ity. Izany fanaraha-maso izany miainga amin'ny fandrafetana ny volavolan-dalàna amin'ny fenitetim-bola mpanjakana raha ny voalazana lapan'ny renana ao amin'ny 770 sy ny 920 sy ny 920 sy 20 ao amin'ny lalàna Fehizoro laharana fa 4.4 tsipika 4.7 ary ny lalàna Fehizoro 4.4 tsipika 4.7 mifeny fitsarana tampony 9.7 7.7 ka hatramin'ny 7.7 tsy ampy raha ny anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-dolona fotsiny no miandinika ny fomba hitantanana ny vola mpanjakana antony ampidirana ny fitsarana momba ny kaonty anatanteraka ny tantsorika momba izany. Tsy feno raha ohatra ka contrôle politique rery raha hoe parlementaire rery manaramaso fa tokony isy ihany koa ny contrôle technique. Contrôle technique anefa maro ireo manaramaso ara-technique fa ny fitsarana mampante no heverina fa mahafeno ireo fepetra amin'ny hoe manaramaso azy noho izy indépendance objectif. Izany nefa tsy midika hoe contrôle technique no ibaiko ny contrôle politique fa samy manana ny anjara miditra tandrify azy anatin'izay fa ny contrôle politique izany hoe parlementaire ihany no manana ny teny fara fa tantsorika ihany no azo atao ny contrôle technique. Marina, ny fitsarana tampony no fitsarana ambony indrindra eto amin'ny fanjakana sy ny firenena. Manaramaso sy manenjika ny tranga fandikana ny lalàna, miantoka ny fandehana ny rafi-pitsarana araka ny tokony ho izy, ary miasa toy ny fitsarana farany tsy azo ankarana intsony, farany sy tsy azo andiki-kevitra ny fanapa-keviny, sady tsy maintsy arahany fitsarana hafa rehetra. Iray amin'ny sampana ao amin'ny fitsarana tampony ny fitsarana momba ny kaonty, izay misana amin'ny fanaraha-maso ny fitantanam-bola mpanjakana, miantoka ny fampiasana ara-dalàna ny vola mpanjakana, manamarina sy manara-dalàna izany ary mampafantatra ny vahoaka amin'ny mahasampana fitsarana ara-bola malo tena azy dia afaka miasa misehatra rehetra iantohana ny mangarahara eo amin'ny fitantanana ny fanjakana. Ao anatin'izay fitantanana ny vola mpanjakana izay fa eny fotony kokoa. Mbola maro ireo tsy fanarahan-dalàna hita eny anivony ireo vondrom-paritra hitsinjara-pahefana maro tato anatin'ny faritany Antananarivo. Hono lehibe ny fampanohavana fitsarana ara-bola nandritra ny tatitra Pabe Maso mikasika ny fitantanana ny vola mpanjakana tany Antsirabe tamin'ity androany ity. Isan'ireo ny tsy fanarahan-dalàna mikasika ny fandohavana ny tampi-karama ny ben'ny tanàna sy ny lefiny ary ireo mpanolotsain'ny tanàna tamin'ny alalany kitapom-bola ny commune. Eo ihany koa ny fikirakirana ny ben'ny tanàna sy ny lefin'ny vola eo anivon'ny commune izay tsy mandalo mpitantam-bola. Andrindrina ary Andriamiarisokolo Antsirabe. Notanterahana teto amin'ny renivohitry ny fatrivakina karatra androany alarobia faharoa amby roapolo ny volana Jolay 4.4 nitatitra Pabe Maso ny taona 5.4 izay notanterahany fitsarana ara-bola avy amin'ny faritany Antananarivo. Lalàna ny mametraka ny fitsarana momba ny kaonty izay indraisan'ny fitsarana ara-bola anjara amin'ity tatitra Pabe Maso ity. Tanjona ny isiany mangarahara sy ny tamberina andraikitra amin'ny fomba fikirakirana sy ny fitantanana ny vola mpanjakana eo anivon'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana. Raha fitinina ny vokatry ny asa fitsarihana tamin'ny taona 5.4 dia mizara teboka roa lehibe olona lehibe fampanohavana eo anivon'ny fitsarana ara-bola. Anisan'izany ireo tsy fanarahan-dalàna teo anivon'ireo komunina maro tamin'ny fandoavana tambi-karama tsy manara-dalàna ho amin'ny ben'ny tanàna sy ny lefiny. Eo ihany koa ireo mpanolotsain'ny tanàna izay antsoina hoe mandat spéciaux. Misy ihany koa ny makasika ny fandoavana tamberibidy ho an'ireo mpanango-ketra eo anivon'ny commune. Ny faharoa dia makasika ireo tompon'andraikitra eny anivon'ireo vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana izay napetraka ny fitsarana ara-bola tamin'ny alalany didiraikitra ompitam-bola ara-toedrara kanefa dia misy amin'ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny commune toy ny ben'ny tanàna sy ny lefiny no mikirakira vola
izay tsy manara-dalàna tanteraka. Ny vokatry ny asa fitsiriana dia azo zaraina anankiroa. Teo aloha ny vokatry ny fitsarana ny kantom-pitatana ny mpitambolam-panjakana izay nahitana tsy fahanarahan-dalàna maromaro tamina komina samihafa. Ao anatin'izany ny fandoavana tambo-karama tsy manara-dalàna ho an'ny bentanàna sy ny lefitra, eo ihany koa ny fandoavana tambo-karama tsy manara-dalàna antsoina hoe mandat spéciaux ho an'ny mpanolotsaina munisipaly. Teo ihany koa ny fandoavana tamberim-bidy ho an'ireo régisseur izay manangona ny hetra eo anivon'ny commune. Ny faharoa dia mahakasika ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana izay napetraky ny fitsarana ara-bola tamin'ny alalan'ny didy raikitra ho mpitambola ratoedrara. Ny antony dia satria ny mpitambolam-panjakana irery ihany no tokony kirakira ny volam-panjakana eny anivon'ny commune izany, kanefa ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny commune ireo dia nikirakira izany vola izany. Nisy ny vola miditra izay tsy narotsaka tao amin'ny kitapom-bolan'ny commune fa nampiasaina avy hatrany nandoavana fandaniana sasatsasany teo anivon'ny commune. Vokatr'izay izany dia napetraky ny fitsarana ara-bola ho mpitambola ratoedrara izy ireo ka tsy maintsy manatika ny kantom-pitatana eny anivon'ny fitsarana ho tsaraina toy ireo mpitambolam-panjakana eny anivon'ny commune rehetra. Izany koa dia miampy ny sazy amin'ny nikirakirana ny vola tsy nazahoana lalana dia ny lamandy izany. Ity tatitra pahabe maso izay natao androany teto amin'ny renivohitry ny fatovakinankaratra ity dia ireo komina nanaovana asa pitsiriana ny taona 2024 ary namoana didy raikitra ho hiatrany lehibe fampanoavana eo anivon'ny fitsarana ara-bola atao anatiny faritany-Antananarivo. Ny sasany tamin'ireo vola izay nivoaka tsy ara-dalàna ireo dia efa niverina tao anatiny kitapom-bolan'ny komuna satria nandritra ny fotoam-pitsarana dia noteren'ny fitsarana ara-bola izy ireo rehefa tsy navita nanamarina ny famoahana ara-dalàna ny vola. Misy ihany koa ireo mbola tsy tafaverina ka namoana didy raikitra ny amerenana izany vola izany. Mariana fa ny sasany amin'ireo volana aloha tsy ara-dalàna ireo dia efa miverina ao anatin'ny kitapom-bolan'ny komuna satria nandritra ny fotoam-pitsarana dia noteren'ny fitsarana ara-bola izy ireo rehefa tsy nahavita nanamarina ny famoahana tsy ara-dalàna ny vola izany amerina ny ireo vola mivoaka tsy ara-dalàna dia efa nisy voaverina izany ireo anatin'ny kitapom-bolam-panjakana. Misy ihany koa nefa ny mbola tsy tafaverina ao anatin'ny kitapom-bolan'ny komuna izay namoahany fitsarana ara-bola didy raikitra izany na ny antsoina hoe DB izay mandidy ny mpitambolam-panjakana hamerina io vola io ao amin'ny kitapom-bolan'ny komuna. Araka izany dia totosa teto amin'ny renivohitry ny fatovakinankaratra androany alarobia 12 volana Jolay 2024 nitatitra pahabe masony taona 2024 izay nitoaterahany fitsarana ara-bola avy amin'ny faritany-Antananarivo. Fotoana ilaina ny tatitra mangarahara ny toe-java-misy diavana ny firenena amin'izao fotoan'izao ka ho tohizantsika ao anatiny izay tatitra izay hatrany. Nanjaka teo anelanelany voalohatra amin'ny 10 ny volana Jolay teo ny fanapariahana vaovao diso sy tsaoniniana natao mifandraika amin'ny raharaha politika sy ny tsy fandriam-pahalemana teny anivo ny Aino Manjery Antserasera raha ny vokatry ny fanaraha-maso nataony ONG SID anatin'ny tetikasa Liberté d'Expression Madagascar Maneo. Ilaina hatrany mahakasika an'izay fanaovana tatitra mangarahara izay tsy sy ny resaka fizarana vaovao marim-pototra ihany koa tsy hiteraka fanakorontanana indrindra manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena raha ny faneho-kevitra tamin'ity andro an'ity. Daniela Minorso. Teo anelanelany iray hatramin'ny 10 Jolay 2024 lasa teo natratra 720 ny tranga fampelezana vaovao diso sy nampisafotofoto ny meza information des informations ary malinformation teny anivo ny Aino Manjery Antserasera raha ny voarakitry ny fanaraha-maso ireo vaovao niparitaka nataony ONG Communication ID Development anatin'ny tetikasa Liberté d'Expression de Madagascar Maneo tamina page Facebook misa 520 ahitana pejin'olona sy olo-malaza misa 720 ary vondrona Facebook misa 4 izay nivoaka tamin'ity volana Jolay 2024 ity. Tamin'ireo tranga 720 sy 200 ireo 920 faingo raha isan-jato n'ireo tranga voarakitra no fantatra fa des informations
na fanaparitana vaovaodiso ny nina natao amin'ny tanana nakorontanana izay mbahoaka 4 faingo telo isanjato nyreo votoaty diso voamarina no nifantoka tamin'ny raharaha tsy fandrimpalemana dia ny fakanan-keriny ny filazana fa misy tetikady miafina nakorontanana ny firenena tsy voafatra mazava ny tena mpanoratra na mpamorona ireo vaovaodiso izay nininana hely tamin'ny tambazotra sosialy ireo maro ihany koa ny lahatsoratra tsy nisy porofo niteraka fisoavorotana tamin'ny alalan'ny tambazotra konto mifandrindra na coordonné ka nalasibatra mivantana ny fitondrana sy ireo mpanao politika ary ny filoham-panjakana raha ny vokatry ny fanadihadiana sy fanaraha-maso nataony ONG Communication ID Development hatrany miteraka fisavorotana eo amin'ny mpiserasera ny fanaparitana izay vaovao tsy marina tsy misy porofo izay ka tokony homelo hatrany ny tsirairay andrainy andraiky ny any koa ny fitondram-panjakana ao ianao andray matofoloha ao ianao andray matoy prime ministre eo anareo ministra isatsokajy ny tompona araiky ny mpitandro filamina mampahery anareo ampiaro ny lalàna ho an'izay a mini mbola mandiky zany na manara loatra ny fahasaran'ny vahoaka fa hita ny ezaka ataonareo a natao hoe mety mbola tsy ampy satria no tsy fampiny ny opelatanatsika dia manamafy mampahery ny rehetra zay manamanjo fa raha tsy mifamometana antsika raha tsy mifampizara vaovao isika mandray andraikitra tandrify atsika avy tsy ho vova ary tsy hitsahatra reo zavatra ao a fa rehefa tena miara-mieta antsika ho an'ny sohim-bonana mino a fa tonga dia ahita vokatra tsika tsy ho ela manoloana an'izany fanakorontanana tadiavony sasany ho apetraka eto amin'ny fireneny zany manentana ny rehetra ny tatitra namarina ny loharanom-baovao alohany izaran'izany indritra rehefa lahatsoratra mampifandraitra raha maro nefa tsy misy porofo azo marinina akory amporisiana ihany koa ny tsirairay ijery ny lahatenina horonan-tsary feno tsy antetra amin'ny sombony voakapa izay mety anova ny tena hevitra tiany mpandahateny ho ampitaina ny enquête parlementaire eo anivony orinasa mpanjakana jirama isandraraha mafana maberesaka amin'izao fotoana izao filoha teo aloha Andry Rajoelina sy ny prime ministre teo aloha no nisakana ka tsy nafanandroso tamin'ny fanadihadiana parlementaire momba ny orinasa jirama nanome alalana mazava irosona amin'izany ny fitondrana fanavaozana ankehitriny ka antony nanomboana avetrany ny fakanambavany izay rehetra voakasika ao anatin'izay ka atao andriatsilavo natomboka androany ny fakanambava ny ireo tompona andraikitra sy izay rehetra voakasiky ny fanadihadiana atao dia vao miara-misana ny fanadihadiana eo anivon'ny anteny meram-pirenena ka ny eo anivon'ny orinasa jirama no nanomboana izany ijerena manokana ny fifanarahana eo amin'ny jirama sy ny orinasa tsy miankana mamokatra herinaratra niteraka olana ho an'ireo mpanjifa sy ny firenena malagasy hatr'izay zay ny mahazava-dehibe an'le hoe aindehibeny firenena izao atrehana izao betsaka ny tsy faly amin'ny ataonay fa malagasy rehetra dia faly no ilay fandraisana andraikitra ary voalohany faran'izay sarotra nefa voalohany eto amin'ny anteny meram-pirenena ny nanaovanay an'izao enquête parlementaire zao betsaka ny tsy sanikitika n'izany jirama zany affaire jirama zany fa ho an'ny tombontsom-bahoaka fa nahinina nosakanana ny fanadihadiana parlementaire mikasika ny jirama nandritra ny fitondrana teo aloha no ny fikatsahana tombontso manokana kolikoly sy firaisana tsy kombakomba teo ihany koa ny fanararaotapahefana ka na dia mazava aza ny voalazany lalàna tsy nampiarina izany ho fiarovana izay rehetra mety ho voasaringotra na mivantana na ankolaka lohalarana tamin'ny fisakanana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina sy ny prime ministre tamin'izany fotoana na ny président républicain mihitsy ny misakana voalazany lalam-pandrenana hoe azonay atao ny mi-interpellé ministre fa be dia be ny ministre natsoanay taloha fa tsy tonga ato dia tsy ino fa tsy lehibe ny mihitsy no misakana anazy satria mizavatra tsy tian'ireo fantatra zany dia mety ny président ny république mety ny prime ministre amin'izany mihitsy no misakana ao aza mandeha any amin'izao nefa tsy misy an'izay tsony zay azay misy ny fanovana zany zao misy tena misy ny hoe miroso makany amin'ny fanavaozana atsika aritra enim-bolana ity fanadihadiana irosony anteny meram-pirenena mikasika ny raharaha jirama ity avoaka ho fantatry ny be sy ny maro ny vokatry ny fanadihadiana sy ireo fepetra ho raisy naraka ny lalàna miandry vokatra azo tsapahitanana amin'izany ny vahoaka malagasy indrindra ireo mpanjifa ny jirama ka hisitraka tolotra mifanaraka amin'ny vola alohany isam-bolana
tonga tao anatin'ny fotoana ndoka vetivetsika nitoerany indostria malagasy eo amin'ny toe-carré pirenena manahoana ny mahakasika izay amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny fisoratana anarana biometrika inona zava-bita atao anatin'ny telo volana ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no anarahantsika ny antsiprian'izay aza misaraka amin'ny ary Aetsika vaovao ambily be fa misy vaovao tsara ho antsika ity fanokafaka mavetin'ny Cosmos eto ambily be le 23 juillet ambarantsika diaby fa na enaro ny entana ato amin'ny Cosmos izay azo safidianana tsara électroménagère, télévision, audiovisuel, meubles, téléphone, fitness, outillage, moto, scooter, tuk-tuk sy ny tsy voatanisa. Tombony ho antsika amin'ity promotion ity dia naseho fiainam-bidy hatramin'ny 75% ho an'izay mividy entana le 23, le 24, le 25 juillet. Tsy olana ny tsy fanagnam-bola elo eo miaraka amin'ny vente crédit mirindra aza magnantara anao fa stock limité zay tonga aloha mahazo aloha. Rendez-vous antsika le 23, le 24, le 25 juillet eto amin'ny Cosmos Ambilibe à Morgnala. Cosmos, votre partenaire de confiance. Maninona ary ny olona rehetra mivoaka avy ato aminareo ny fotsy be daholo ny nifiny? Ny tsiambaratelo dia ny Sanidon. Lay dentifrice manafotsy mampangirana ny nify. Andramo dia ho hitanao ny vokatra azo avy aminy. Sanidon, lay dentifrice tsy mitovy amin'ny hafa. Manadio sy manafotsy tsara ny nify ary manamanitra ny atovava mandritra ny tontolo andro. Dentifrice Sanidon, blancheur et fraîcheur au quotidien. Distributeur Uditex. Pourquoi acheter occasion quand vous pouvez vous permettre un neuf? Tibuta, la nouvelle marque de laptop fiable, rapide et performant. Tibuta, vous aussi vous pouvez vous le permettre. En vente chez Cosmos, distributeur Uditech. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Meilleure qualité, mitunda vitamine C. Ni goûter naturel, c'est pirate, faut tenir réel. Parfait orange, fraise et coco. Si parfait, marisa carazani. A gagner roche, alle tenga toche. Mina meterna. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azy safidianana. Tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo. Azo andalorana. Azo atao coussin ao anakanapé. Mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis masolotsia amin'ny loko isan-karazany. Tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatapy soka, mora diovina sady tsy matahotra rano, nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy refi zay tiany.
Demain, je code des applis. Moi, je soigne. Moi, je lance ma marque. Et moi, je conçois des maisons. Et toi, viens écrire ton futur avec YAS. Et l'Alliance française d'Antananarive. Au carrefour des formations, des métiers et de l'emploi, 10e édition, du 4 au 8 août. Conférences et ateliers, du 4 au 6 à l'AFT Andavamab. Le grand salon, les 7 et 8 à l'esplanade du Kianzabaria Mamas. Université, centre de formation, entreprise qui recrute. Tous là pour te rencontrer, toi. Entrée gratuite, prends ton CV, viens tracer ta voie. Au carrefour des formations, des métiers et de l'emploi. YAS, partenaire officiel de ton avenir. Yes. Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampilalambavao. Mbola ambany ny anjara toerany indostria amin'ny fampandrosoana ny ara-toekarena eto amintsika ary betsaka ihany koa ireo fanamby asedrainy. Sehatra ny indostria izay isan'ireo sehatra afaka mamorona asa sy mampitombo ny asandany vokatra ary mampiakatra ny vola miditra amin'ny fanondranana ireo entana voahodina ao anatin'izay. Entsorasoary malala. Mbola roa isanjato amin'ny famokarana ara industrial maneran-tany no anjarany Afrika. Raha toka 5 isanjato kosa ny anjarany Azia. Ao any Madagasikara, 5 isanjato amin'ny 20 isanjato amin'ny ari-karena vaobe no avy amin'ny sehatry ny industria raha nitatitra navoaka ny ADB. Ny industria ny fanamboarana lamba, ny fanodinana sakafo ary ny fitrandrahana renakibony tany no mitana ny anjara toerana lehibe indrindra amin'izany. Anisany sakana lehibe amin'ny fandrosoana ara-toekarena izany satria mbola betsaka ireo akora sy vokatra ondrana amin'ny endriny manta fa tsy voahodina toy ny kakao, ny kafe ary ny vokatra ara-pambolena maro hafa. Araka ny tombana nefa dia mety ampitombo 30 isanjato hatramin'ny 200 isanjato ny vola azo avy amin'ny fanondranana raha efa voahodina ara-industrialy ireo vokatra ireo. Anisany mbola olana eto amintsika ny fampiasam-bola izay tsy mandeha amin'ny fangaraharaina ka mampiempotra ny mpampiasa vola vahiny ao ny mpahay toekarena. Voalohany aloha ny investissement mbola tsy tena protégé tsara satria ny tribunal eto amintsika indraindray ohatrany tsy dia tena hoe manome rariny loatra amin'ny hoe izao ny lalàna fa rehefa mahafantatry olona ianao indraindray dia mahazo rariny na manao diso ary dia izay nefa tsy mety mihitsy amin'ny investisseur. Zay zany sakana voalohany. Sakana faharoa eto amintsika koa dia io amin'ilay code de change antsika. Matetika zany ny firenena tena miroborobe ny investisseur afaka hoe mampidi-bola izy fa rehefa tsy mety koa ny investissement dia mety mivoaka amin'ny volany. Eto amintsika nefa tsy afaka manao an'izay ianao fa rehefa miditra eto ny vola dia tsy afaka mivoaka intsony. Dia na rehefa mivoaka izy mbola misy tena ohatrany hoe procédure mbola misy procédure be da be mihitsy mila atao any amin'ny Finex, mila atao any amin'ny fanjakana zany zay ianao vao afaka hoe mampiditra sy mamoaka vola be eto Madagasikara. Tena zay fotsiny ara dia efa manakana be ny resaka investissement. Ny manala ny kolikoly no tokony ho atao voalohany indrindra raha tiana ny ampiroborobo ny industria raha ny fanazavana trany. Mila petraka mazava ihany koa ny fanomezana vahana ireo manam-pahaizana malagasy amin'ny fanatsarana ny fitaovana mba tsy hanafarana lava ny velany. Mihazara raha misy ny industria mpamokatra eto amin'ny firenena raha ny fanazavana trany. No amarinina ihany koa fa 900 ny ari-karena faobe ihany no avy amin'ny industria mpamokatra eto Madagasikara raha 170 ny salanisa firenena afrikanina. Notsindrina fa tsy misy firenena mandroso raha tsy mandalo amin'ny dingany fananganana sy fampiroboroboana ny industria. Tamin'ny taona 770 sy londoan'ny taona 20 dia niezaka ny Repoblika faharoa nanangana orinasa tany Atsimo toy izany ny Sumatex, ny Toly, ny fanaovana menaka maromaro ny orinasa natao tany fa zao rehefa aveo very anjavana ohatrany tsy hita ireny fa dia maninona loatra ty Madagasikara ty fa dia voaozina vetsika fa inona marina ny zavatra mitranga eto Madagasikara. Ny olombelona no manao ny zavatra rehetrarehetra dia anjaran'ny olombelona zany ny ovana ny fomba fietsany, ny ovana ny toetsainy, ny ovana ny fomba fanaony sy ny karazany rehetrarehetra fa raha mbola zao le tarehin-javatra misy eto Madagasikara zao tsy avelona orinasa mihitsy tsika indrindrindra orinasa malagasy atsangana eto Madagasikara. Tsy mifanohatra ny fampandrosoana ny fambolena sy ny industria. Ilaina ny fampiroboroboana ny agro-industria mba hanodinana ny vokatra ara-pambolena sy fiompiana, ampitomboana ny sandany ary ampitomboana ny vola miditra amin'ny fanondranana. Tokony ala amin'ny fanondranana koa manta ihany koa Madagasikara ka hampiroborobo ny fanodonana vokatra eto an-toerana satria ny industria no isan'ny sehatra mamorona asa sy mampitombo ny fanondranana raha ny fanamafisana hatrany.
sehatry ny fananatany vetivety tany 8 hektarana fianakaviana 50 tafo eo ao anapoka Nozovely distrika ny Farafangana no bodona olotokana amin'izao fotoana izao. Vadina olo-boafidy teo aloha no tondron'ireo amponina ny atoerana ho tompon'antoka ary ahiny izy ireo miray tendro amin'izany ihany koa ny sampandrara mikirakira ny fananantany any fotony. Takina ny ijeren'ny tompon'andraikitra maefa ny raharaha ary andraisana fepitra ho an'izay rehetra be kolikoly sy fahavalo ny fanavozana eto amin'ny firenena oro ponina doara antsika ny antsiprian'izay. Tanina fianakaviana 50 tafo mahery misy vokatra sidoano no bodona olotokana any anapoka commune Nozovely distrika ny Farafangana. Raha ny fitaraina ireo solitena ny fianakaviana sy ireo lehibe ny fokotany tonga eto andrenivohitra. Fitaka be ivava no natao azy ireo rehefa nilaza ny ianao rétablissement de borne ny tany n'ilay olona ny bodony tany. Tranga izay tsy vita ny fibodona fa mitohy amin'ny fandrahonana. Bodoiny fosiny ny taninay kanefa izy nefa efa nomena iabanay 20 hectara sisy tambiny vita borne ary ny chef fokotaninay akehitriny zay miray aminay eo nametraka an'izany borne zany ary tegnanay zay mijoro eto komity fotony efa nanatany nagnano sinian'izany ary da nampikarinay agny amin'ny préfet gn'alahelinay ary mba nagnomerarina anay. Fa kosa tsy mbola nizanagna teo ireo mpanambola reo fa mbola miezaky mampanamotry ireo olo mba mitaridalagna anay da mangataka nareo fitondram-panjakana maefa indrindra nareo amin'ny gouvernement président de la république zay reo akaiky amin'ny commune Nozovely ao toboko agnatin'ny distrik'ny Farafangana. Maro ny tranga mitovy amin'ny ity ao anapoka Nozovely ity raha ny ao amin'ny distrika ny Farafangana. Mampitombo ny fanararotana sy ny fanolanana ny tsy fahafantarany maro didingana raina isitrihana ny titra omena eny amin'ny sampandrara ny fananantany na ny karatany avoaka ny commune amin'ny alalan'ny bif. Avokany be ny manararotra ny toe-java-misy toy ny ao anapoka Nozovely. Madame nomena tany 8 hectara ary ao zao misy nanao borne an'io miaraka amin'ny topo. Aty afara aty koa izy miady tany mbola 8 hectara koa lazay fa rétablissement de borne nefa kosa na mitraka vato sady nandrifo izy ary tsy nisy convocation ny antso anana ny asan'ny voisin ka noho izany zavatsy zany mampalahelo anay voaka malagasy madinika ka miangaba anareo an-tanandreo le tompoko ny mpitondra fanjakana may fa mba hijery akaiky ny toedrara mahakasika anay fa sahirana mafy zahay. Tombanana 10 hatramin'ny 12 isanjato manerana ny nosy ny tany voasoratra ara-panjakana sy manana taratasy feno. Midina ambany tarehy marika any amin'ireo toerana lavitra sy sarodalana lavitra ny sampandrara mikirakira sehatra ny fananantany. Anatin'ny fanavozana isika izao, misy ny ezaka saingy mitaky vokatra mivaingana ahafahana misitraka ny taniny. Lavitra ny teboteby sy ny fitantanana ny malagasy. Nahita mbokatra nitetika asa fisoratana anarana biometrika tao anatin'ny hetsika andiany voalohany naharitra 3 volana. Mihoatra ny enina tapitrisa ireo olom-pirenena efa nahavidy zany raha ny tombana izay nataony ny tompon'andraikitra tamin'ity androan'ity Rosona Tsoela ihany koa ny hetsika andiany faharoa anatin'izay fisoratana anarana biometrika izay Entsora Soarimalala. Mihoatra ny enina tapitrisa ireo olom-pirenena efa navita ny soratra anarana biometrika nandritra ny andiany voalohany izay natao tao anatin'ny 3 volana. Nahitana vokatra ny tetika asa raha toka olona roa tapitrisa no vinavinaina tany am-piadohana araka ny nambarany ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana androany nisy fivorinana nanaovana tombana ny asa vita. Nijerena ireo vokatra azo nandritra ny 3 volana nanantanterahana ny tetika asa nanomboka ny volana martsa hatramin'ny volana jona. Nodiniana tamin'izany ireo tanjona tratra ny olana sedraina ary ireo fanatsarana ilaina amin'ny dingana manaraka. Taoriny fahavitan'ny andiany voalohany ny tetika asa de sim fa tsy ny banky iraisam-pirenena vola indray no hanohana ny fanjakana malagasy amin'ny fanohizana ny asa. Vinavinaina nomboka ny farany volana aogositra ny andiany faharoa amin'ny fisoratana anarana biometrika. Ny tena marina dia mandritry ny opération ihany no tohana ho an'ny banky iraisam-pirenena fa ny tsika fanjakana malagasy ny tsika firenena malagasy no andray an-tanana ary asa tsika andavanandro io zany rehefa vita ty opération ty dia iverina ho asa andavanandro eo anivon'ny ministera ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana ny fanohizana zany anyty fisoratana anarana biometrika ity. Ny tiako mariana ihany koa ngamba tonga de resahako ny tiako mariana ihany koa dia miroso foana ny ataoko hoe ny fanavozana mihitsy tsy resaka hoe digitalisation fotsiny ihany izy ity fa tena fanavozana mihitsy ny tontolon'ny soram-piankonana eto Madagasikara
dia misy asa marobe ao anatin'izay. Ny asa voalohany zany dia ty fanaovana ny fisoratana anarana biometrika ty anisan'ny asa ray ty, fa eo ihany koa ary efa mandeha zay any aniovan'ireo toerana mpisoratana fanaovana sora-piankonana manerana nosy eraky commune ny ataontsika hoe ny numérisation, ny sora-piankonana, ny fanatsarana ny fandraketana ny sora-piankonana, toy daholo zany ny asa rehetrarehetra entina manatsara nyty tontolo ny sora-piankonana ty zany eto Madagasikara. Apetraka ny lamina vaovao ry ny izao tombana izao, anatsarana sy tantanana ny tetikasa izay ntenaina aomby kokoa mihoatra amin'ny teo aloha. Toamasina misokatra ho an'ny rehetra ny hôtel Love Family ao Toamasina amin'izao fotoana ny fialan-tsasadrao, mandeha tsy tapaka ny jiro, afaka manafatra sakafo zava-pisotro isan-karazany mpanjifa ary misokatra isan'andro, isan'ora ihany koa ny hôtel Love Family ao Toamasina. Brodora setakolo Toamasina. Dia misokatra ho antsika rehetra amin'izao, indrindra moa ka amin'izao akatoko ny vakansy izao, sady aminay akato amin'izao misy fiaigna-bidy be sy satria manomboka amin'ny 40 000 ariary zay akato amin'izao, nefa io 40 000 ariary io efa misy rano mafana, dia efa mandeha jiaby sy tegna hoe na aza mieritreritra nareo hoe chambre 40 000 ariary dia hoe ambanimbany, tegna en qualité na chambre 40 000 ariary na 60 000 ariary na 120 000 ariary. Dia ho anareo koa zay hoe hitondra famille avy agny, misy natokana ho anareo 4 chambre familiale. Raha ohatra moa nareo te ahandro, megna lakozy manokagna mihitsy. Dia raha ohatra ndraika nareo tsy te ahandro, zay afaka magnome fahafampo anareo amin'ny resaka sakafo, amin'ny resaka boisson. Tegna hoe afapo ho anareo hagnano vacances alonga, tegna tsy perte anareo koa hoe misafidy ato aminay. Aminay koa misy la terasy, afaka hoe akakanareo rivotra, afaka ijerevanareo tegna hoe mahita ny tamatafy jiaby sy akato hoe wifi milalalala, aminay na hoe tapaka jiro, mandeha fogna io agnatin'ny 5 mois tapaka araka aminay misy groupe matanjaka be sy. Tegna hoe afapo tanteraka nareo, sécurité assurée, hitondra tomobile zany nareo parking anay tonga dia hoe sécurité jiaby tsisy atahoragna. Tsisy raha atahorana mihitsy zany akato afaponareo hoe chambre en qualité, tegna hoe tsara carreau mangilatra, tsisy raha atahoragna tsara, afapo tsara sy nareo, volanareo tsy perte zany mandeha aminay aty, mitongava araka fa vonona andray anareo zay nareo pare, zay koa pare andray nareo avy aty. Dia ty laragna zahoagnanay 038 75 050 30 na hoe 032 85 609 12 aheriko ndraika 038 75 050 30 na hoe 032 85 609 12. Adresse ahitagnanay moa ka amin'ny EPP Beril ambadika any koa misy anay, vao tonga amin'ny EPP Beril fogna nareo tonga dia tsy sarotra hita, na hoe amin'ny hôtel oriental ampita anay akeo zay mitongava fa tsy hanignaina anareo, tegna tsy hanignaina anareo, indrindra ho anareo hagnano vacances na amin'ny toerana fogna koa hoe te aka rivotra mandana aminay aty fa vonona mandray anareo tsara zay. Piasa moa ka mahay mandray olona be akato, dynamique souriante daholo. Fagnazavako ananjy ampiako kely ambadika ny Beril hoe izy takeo fa tsisy tragno étage 4 étages akeo couleurny gris na blanc, tsisy ankoatranay aketo zay fogna managna ny couleur zagny aketo, tonga dia hitanareo satria miavaka be zagny izy io, tonga dia fantanareo hoe ty le hôtel Love Family. Zay zany makasika ny hôtel Love Family any Toamasina, isan'ny tsindreny manokana mikasika ny wifi zay anambarany fa milalalala tsara zany any toerana amin'izao fotoan'izao. Fatahorian'ny fidinana ifotony sy ny fionana tamin'ny minisitra ny fanabeazam-pirenena, andravona ny fitakiana nataon'ny mpianatra UNCED Antsiranana, isan'ny nojerena manokana ny vahaolana mikasika ny fitakiana posta miisa 100. Andao rahantsika ny fanampanazavana. Tapaka tato niaraka taminay mpianatra ankory sy ireo efa sortany tato amin'ny UNCED ary teo anatreny mpitondra fanjakana aty an-toerana fa ilay 100 dia menanay UNCED ary miandry lista avy ety aminay ihany no tambana araka ny nambarany ministra teto aminay. Dia ny lista moa ampahafantarana antsika fa miainga avy aty anivon'ny UNCED ilay lista makany Antananarivo ary misy délégation nanakevatra izay hanara-maso ny fizotran'ny zavatra io ary anjaran'ny ministera no miantoko ny saran-dalana sy sakafo ary toerana ipitrahan'izy ireo mandritran'izany fikarakarana sy fanara-maso izany dossier izany.
lafomba hafa ho tanterahana eny amin'ny sesivato ny alahady enina amin'ny 20 jolay ho avy zao ny andiany fa efatra amin'ny fampisehoana revy mody masoandro karakarainy Louveteaux Compagnie ao anatin'ny loha hevitra amin'ny ray fo fotoana natokana ho an'ireo mpankafy mozika amin'ny gadona na hafantarana ny revy mody masoandro hatrizay no hatsaraina ny fandaminana nomezana trakefa tsara kokoa ny mpijery ary misy ny fihenam-bidy samihafa ho ny mpikarakara andao rahatsika ny fanampanazavana fotoanatsika efa ifanomezantsika ataontsika hoe satona izy io fitabaka ataontsika hoe ampiavaka ny hetsika namany amin'ity taon'ity indrindrindry dia ny fiarahan'izy telo ataontsika hoe tarika telo maro tokoa ny hira izay iarahan'izy ireo ao ihany koa ny organisation izay ataontsika hoe izay lesoka kely teo aloha dia nohatsaraina avokoa amin'ity andiany faefatra ity manome fihenam-bidy 5,000 ariary be izao ny Airtel Money ho an'ny ireo izay manjifa ny tapakilany ao amin'ny billet clic amin'ny alalan'ny Airtel Money dia omenay fihenam-bidy 5,000 ariary amin'ny billet gold sy VIP araka le lohevitra hoe miray fo rehefa mifakazo am-po zany dia ny mizika mandeha ho azy rehefa avy eo antirara revirevy moasandro ty tonga avy mifanosona satria andro atsika malagasy io reare atsika malagasy io tsisy revirevy vody masoandro eran'ny Madagasikara raha tsy io tsisy revirevy vody masoandro eran-tany raha tsy io zava-dehibe zany io ireo vaovao nisongadina natao amin'ny page Facebook ny vaovaon'ny Cool TV tamin'ity androan'ity indray no ndao arahantsika vetivety zerana mpiara-manidina ivato nosokafana omaly ny fanazarantena aratahaka exercice de simulation simex momba ny fitantanana tranga iahina ho aretina Ebola ataon'ireo mpisehatra rehetra eny anivon'ny varavarana fidirana iraisam-pirenena izay aritra mandritra ny 3 andro nampahafantarana nadritra izany ihany koa ny mikasika ny aretina Ebola amin'ny ankapobeny ary ny antony anaovana izao fanazarantena izao izay takiny ny fianatra iraisam-pirenena na ny règlement sanitaire international RSI hetsika ny raha ny gouvernemanta malagasy tamin'ny gouvernemanta américaine tamin'ny alalan'ny tetikasa trade vitaterana tsy misy intsony ny mpanera eny amin'ny gara routière namorona kono manatana ny guichet avy hatrany ny mpandeha raha vao tonga eny amin'ny gara ao amin'ny commentaire ny listrire coopérative toerana ale ary larana finday ahafahana manao ny famindrano toerana Ambatondrazaka mitaky ny amoanany naman'izy ireo misy atelo ireo mpamboly nirotra tao Ambatondrazaka ireo mpamboly amin'ny androka sisin'ny sahabe iny io marain'io mitaky ny amoanany naman'izy ireo misy atelo izay voalaza fa nampidirina ponja vonjimaika nambaran'izy ireo fa manavakavaka ireo mpiarony zetra olona anarivony no mamboly amin'ny toeran'iny saingy nisy ny nosamborona ary nisy ny tsy nosamborona voalaza fa efa amportaonany maro ihany koa ny mpamboly teo izy ireo fa tsy nisy ny titika hoy ny fanazavan'ireo mpamboly amin'ny sisin'ny zetra avaratra ambody voara station iny nanao ny sakana ny mpitandro ny filaminana raha vao naharentranga tao be tany mena Ambatondrazaka Frantsa voaroroy amina fanolanana sy erisetra tamina vehivavy misa efatra ny mpanakanto Steve Vekid na Itsiralay Arsedy tamin'ny faran'ny volana janoary 2024 nanaovany ny mpitandro ny filaminana frantsay fanadiadiana Itsiralay Sedy mpanakanto teratany malagasy monina ny Frantsa sady mizaka ny zoperenina frantsay taoriny ny fitoriana azy napetraka eo ambany fanaraha-mason'ny fitsarana ity tovolahy mpiangaly ny gadona RNPT taorin'izay voarakitra tao anatin'ny fitoriana fa vehivavy telo no ny ampangazy ho nanao fanolanana izay nitranga tamin'ny taona 2024 Desambra 2024 ary Aogositra 2024 vehivavy iray hafa kosa no nilaza fa niaran'ny erisetra indrona taony ka voatery nitsahatra tsy niasa nandritra ny 30 andro no ny stress post-traumatique tetsakilany nilaza Itsiralay Sedy fa ny fanarana ny zavatra nataon'izy ireo ary tsy nisy koa ny erisetra nambarany koa vavoaingana ireo olona ireo no niarany tory andrasana araka izany no toy nyity fanadiadiana makasika ity raharaha ity maresaka iraisam-pirenena vetivety tsy manana fahefana hisambotra amin'ny prime ministre israeliana amben'ny tanàna New York na misy aza andidy fampisamborana navoaka ny CPI momizay araka ny fanambarany gouvernemanta amerikanina ny tokony hanantanteraka izany raha tonga New York io prime ministre israeliana io volana septambra natrika ny fivoriany ny firenena makambana hoy ity ben'ny tanàna ity farany ihany ankilany no nanolo-kevitra ny amin'ny tokony
fisamborana nio prime ministre israely ihany io raha manatrika ny fivoriam-be ny firina mikambana ny volana septambra ny tenany dia izay ihany koa no entina manakatondray ny fiarahana amin'ity ality ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany mandrapitafa ao amin'ny rapitondray ary veloma tompoko. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Uprime vous a présenté ni vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté ni vaovao. Fihenam-bidy 3 isanjato hatramin'ny 7 isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 3 jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Jumina, Tiago, Jumina, orange, fraise et coco, si parfum maro isan-karazany. Jumina, mina mety amina. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.